faly mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity zoma alina ity toy ny efa nampanantenaina dia nitalatala sy ny zoma alina isika miaraka atao anaty fandarana sahilasy zao na ho anao manaraka amin'ny fahitalavitra ho anao efa miandry eo amin'ny tambazotra ho anao izay manaraka amin'ny 5.4 FM dia miarabantsika rehetra miaraba ampitiavana ihany koa ny namana mpanolotsaina sady mbola kandida mpanolotsaina miaraka amin'ny tenako miaraka amin'ray lisitra amin'ny tojo ravalomanana larana fahaefatra amin'ity ariva ity. Miaraba Clémence. Miarabanao namana Lilira Faralahy miarabantsika rehetra ihany koa ary asaina ianareo tahaka ny zoma sy talata manaraka ny fandarana sahila zao mba tsy hisaraka aminay hatramin'ny fiafarany ity fandarana ity indray amin'ny ity alina ity. Araka izany ary dia afana ny fiarana be dia be ny vaovao malaza Clémence ary tsy hodinganitsika fotsiny izany zavatra izany efa liana koa ianareo ifampizarytsika ato anatin'ity fandarana ity misy vahiny anankitelo iaraka amintsika fa mialohan'izay tsy adiso Clémence dia mbola tsy adino ny anao kompa-tanana kely ho andreo namana rehetra nareo kandida mpanolotsaina na ny izay niaraka taminay teny Ankianjateny ny tapany maraina talohana ny dinan'izao fandarana izao dia ny any amin'ny fokotanana Ankazo to nosy mahavelona miboribory-tany fahaefatra dia tsisy adinoana koa ireny fiarahana ireny ary inona fa tsy hijanona isika raha tsy tafapetraka soamantsara ao amin'ny lapan'ny tanàna ny be ny tanànantsika tojo ravalomanana ao anatin'izao fotoana fampelezan-kevitra na fananiona izao tsy tazona anareo ela izahay fa faingo vetivety dia hiditra ny tapany voalohany avy hatrany isika. Amafisiko ny kompa-tanana nataony namana Lilira Faralahy teo ianareo koa ny Kasto nosy mahavelona izay niteny fa be maizina no misy anareo tao anatin'ny fotoana maro dia afaka matoky ianareo fa rehefa tonga amin'ny toerana Andriamatoa tojo ravalomanana dia hazava amin'izay ny elakelan-trano sy ny tanàna ary ho vita reny lalakely mampitary anareo reny. Raisitsika avy hatrany ny vahintsika amin'ity alina ity miarabanao indray Ada. Ya, dia faly miaraba ny mpanaraka nyity fandaharana sahilasy zao ity dia miaraba anareo ny tokantrano any zany dia miaraba anareo roa vavy mikarakara nyity fandaharana miaraka amin'ireo teknisiana maro isan-karazany izay manolotra mikarakara nyity fandaharana ity dia mirary ny iarahanareo hatramin'ny farany aminay amin'ity fandaharana ity. Resaka moa namana Lilira Faralahy teo iresaka an'ireo vaovao malaza ny resabe sy ny sisa isika namana Iada dia ho resantsika isataratsika ny resadresaka androany dia tsy inona fa ny ndeha ataontsika hoe fanehoan-kevitra lahateny nataon'ireo kandida mpifaninana nataon'ny kandida mpifaninana anankiray miaraka amin'ireo mpanaradia azy tamin'ny fotoana izay nanombohan'ny fampelezan-kevitra dia tamin'ny talata lasa teo izay nanambarany izany kandida zany sy ireo mpiaradia aminy amin'ny hoe tsy tena mpanohitra ny antoko-tiako Madagasikara ny fahitany adan'izay sy ny famakafakana azo an'izay. Ya, tsara fantatry ny vahoaka fotsiny itsika tsy teny hoe izany mpanohitra na izany tsy mpanohitra fa ny famaritana ankapobeny ny atao hoe mpanohitra zany no tokony hojerena. Ny mpanohitra dia misy karazany roa mihitsy hoe ny opposition zany dia zay le fanoherana ara-pomba demokratika voalazan'ny lalam-panorenana na ray le fanoherana tena le hoe parti contre zany. Zany hoe rehefa tena hitanao zany fa tena tsy mety mihitsy ilay fitondrana mila rodana mihitsy mila asorona eo amin'ny toerana dia tsy maintsy miditra amin'izay hoe fanoherana tanteraka amin'ilay parti contre izay ianao. Karaha ny zavatra tiany ilay kandida moa zany hitako tamin'ilay fanehoan-kevitra reny dia ny tena tiany ho tenenina dia hoe tsy tena le mpanonga-panjakana hitady-hevitra amin'ny fanonganam-panjakana tanteraka ary tsy nahatanteraka izany izay zany no entin'le kandida hitsarana anazy. Anefa taro tsara fa ny rodoben'ny mpanohitra io dia misy lalàna mifehy ary nisy lalàna nametrahana azy zany tamin'ny fotoana nijoroany hoe opposition n'ilay fitondrana zany dia anisan'izany zany ny fanitsiana ny tsy mety rehetrarehetra ataon'ilay fitondrana ny filazana ny tsy mety rehetrarehetra ataon'ilay fitondrana ary zay rehetra mety manakatsakana na mandrodana mihitsy ny tombontsom-bahoaka dia tsy maintsy hijoroan'ilay fitondrana anisan'izany le mpanohitra zany. Anisan'izany ilay ohatra hoe tenenitsika hoe le fanaovan'le reo le ajozay tsy fanarahan-dalàna ataon'ilay fitondrana zany dia tsy maintsy hijoroana mafy mihitsy ary anisan'ny hoe tsy anekena n'ilay fampiarana n'izay zavatra ika izay zavatra izay zany le hoe eo amin'le fanoherana tsy hoe rehefa tsy tonga any amin'le fionganana ilay fanjakana dia hoe tsy hoe na tsy nahomby le izy fa rehefa hita kosa fa nanitsy an'ilay fanjakana na tsy nafahanyilay fanjakana nanohitsony ilay tsy fanarahan-dalàna nataony nanohitsony ilay tsy zavatra ampimamba ataony na ilay tsy fijerenany sosialy-bahoaka amin'ny hoe ity no lara-pahamena ty rehefa tsy manohy an'iny intsony izy
de izay no atao hoe mahomby lay fanorenana le fanoerana satria tsy niorona mbola tsy tonga ny am'lay hoe fanonganana n'lay fitondrana tsy inona ilay resaka. Somary mahavariana ao anatin'ity resaka ity ary tiako anontaniananao dia ny hoe ilay tena famaritana an'ilay fanoerana no hitako tsy mazava. Ny zava-misy mantsy zany hatreto aloha dia toa lasa hifanoritana, hifandrombahana indray ilay ho mpanohitra. Tsy resaka firy satria ny antokotiko Madagasikara nge dia efa fantatsika tsara fa ara-panjakana dia reconnu amin'ny mampanohitra azy ary misoratra ny amin'ny ministeran'ny ati-tany zany zavatra izany. Etsy andanin'izay amiko ilay fanoerana mantsy iada dia hoe ity misy fitondram-panjakana araka ny teninao teo manao tsy mety, manao tsy fanarahan-dalàna dia mijoro manohitra n'iny tsy fetezana iny. Fa raha teo hoe misy olona mijoro manohitra ilay efa manohitra dia mbola azo eritreretina ho mpanohitra. Izao mantsy ny kandida izay milaza n'ity resaka be dia be tsero ity ary milaza ny hoe saritsarina mpanohitra ny antokotiko Madagasikara. Somary mahagaga ihany aloha satria misy kandida anankiray hafa koa izay milaza azy fa tsy mpanohana ny fitondrana fa maleo tena kanefa dia mitovy mihitsy ilay fomba firesaka hoe iray ihany ny team TGV. Izay moa izany ilay fomba firesaka ao anatin'ilay izy. Te anontany iada hoe aiza ho aiza ny ahafahantsika mamaritra ny tena mahampanohitra marina na kandida tahaka izany mba tsy ilazako mivantana hoe solaka mpanohana fanjakana reto mitady hisambotra ny anarany mahampanohitra ireto. Le filazany aloha hoe iray ihany ny team TGV ko ndray ara-team ndray TGV dia ray ahoana moa zany. Mety raha ohatra izy ka milaza fa hoe ny team TGV ray aminy amin'ny fitadiavana ny tombontsom-bahoaka arak'hevitra dia mety afaka resahana zany fa hoe iray hoe miaraka mihitsy tsy izany le izy. Ary fatatsika tsara nge nandritra ny fotoana nitondran'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tamin'ny 2018 ka hatramin'ny 2023 io dia nisy fanoerana nitsangana dia ny RMDM zany sy ny panorama mpanohatra ireo. Fa ny mahatonga an'ilay izy ankehitriny ho an'ireo olona zany tsy nisehatra tamin'izany fa nanomboka teo amin'ilay atao hoe hetsiky ny fotsy teo amin'le fampidirana an'le fidirana filoham-pirenena nanomboka tena niseho mpanohitra koa satria lay fanoerana noentina nandritra ny 2018 ka hatramin'ny 2023 zay tena nahavaivay be ary nahafahana nandrefy mihitsy ny hoe zao ny tena etaetam-bahoaka marina ary tena mitaky fiovana ny vahoaka tena mitaky n'lay hoe tena fanatsarana le dia niazakazahana zany ny andeha hoe izahay ato anatiny ty fanoerana ity izay le analysy dia na fa ileo mpanohitra teo aloha indray zany ny mpanohara masy ny RMDM zany tsy nanao hoe tonga namana vao mavomavo fa nandray an'ireo na dia eny fa tarika hatrany amin'eo fanovana an'lay anaran'ilay mouvement dia natao hoe hetsiky ny fotsy zany nandritra n'iny fotoana ny fampelezan-kevitra iny dia izay zavatra zay fa ninninona nge za mitodika amin'ny vahoaka ihany ninninona fanapahan-kevitra nraisina anatina fiarahana ohatran'ireny anatina fivoriana dia tsy maintsy misy foana ny hevitra tsy mitovy ary zay hevitra asehonao zay amin'ny hevitra tsy mitovy anaty fivoriana izay izay no isinny atao hoe tsy ambaratelo n'lay fivoriana zany. Mety misy zavatra maro ny tenenina atao sy ny ohatran'izany fa rehefa manapa-kevitra tsy izay rehetra ny resahana atao anaty fivoriana koa ny fanapa-kevitra nraisina fa zay fanapa-kevitra nraisina teo na ava aminao na tsy ava aminao dia zay ny fanapa-kevitra iray iraisana iarahanao manohy an'le tolona ka raha tsy mahomby le tolona araky ny eritreritrao tsy izay akory no eritreretinao fa hoe hanaovana hampamoaka fa tena faute grave na ohatran'izany satria tompona ndraikitra amin'ny fanapahana-kevitra rehetrarehetra nraisina nandritry ny tolona ianao rehefa izay ny fanapahan-kevitra ny arahana tao izay no atao hoe miara amin'ny tolona. Fa raha ohatra ianao olona zany ianao manana an'izany toetra zany hoe rehefa aveo hoe le zavatra ny arahana tao no anjary ataonao hoe hampamoaka sy ny anna rehetrarehetra tena raha hitondra firenena ianao rehefa aveo tsisy olona ahatoky anao tsony satria ianao zany tena le mety hoe sotrobe ravatango fotsiny mitantaran'izay zavatra anina fotsiny eo tsy azo hitokisana zany ny olona manao man'izany tsy azo ametrahana fitokisana satria ny zavatra atao androany mety ho voatantara raha pitso dia zay zany tena manahirana amin'ny olona ohatran'ireny fa rehefa niraisitsika le fanapahan-kevitra nandritry ny tolona iny dia ny arahana nanapaka ary ny arahana nanatanteraka tompona ndraikitra amin'izay natao rehetrarehetra ataotsika fa tsisy hoe ianina ny tena ratsina ianina. Ny antokotima moa efa voavina kalaza ny faharoa amby roapolo taona nijorony ary tao anatin'izay fotoana izay dia tao anatin'ny fanoherana hatrany foana
Ary raha oharina amin'ireo antoky izay mijoro sy misy eto Madagasikara ankehitriny dia isan'ny nahavita hoe ny sedra ny mety hoe olana maro samihafa zany antoky timina zany satria dia mbola mijoro tsara hatramin'izao ary tsy mbola misy fivakisana mandrakity ny fotoana ifampiresantsika ankehitriny. Ny resaka moa tsika toy namana yada hoe vao nanomboka ny propagande dia efa fanaratsiana no ny masony ireo candidat sasany candidat andeha ataoko hoe mifaninana moa zany amin'ny candidat izay toanantsika tafiditra ao anatin'izany resaka zany hoe fanaratsiana izany ilay filazana ampahibe maso ny masom-bahoaka fa hoe tsy manompolina ry zareo satria izay zany ny anasoketana indray any candidat ny antoko timma hoe lazaina fa hoe rehefa miaraka amin'ny Tojo Ravalomanana dia hoe satria efa teo président Ravalomanana efa teo neny Lalo Ravalomanana dia lazaina fa hoe tsy manompolina dia izay indray nentina anasana atodora zay azo ilazana azy ny mpifidy sy ny olom-pirenena manahoana ny fahitanao an'izay sy ny azonao resana mikasika an'izay. Eo amin'ny fanaovana politika aloha dia mazava ho azy zany fa tsy misy mihitsy zany ataontsika hoe tsy tokony eritreretina zany hoe misy zany hoe fanompoana olona zany raha ohatra hoe ny fahafantarako azy manko zao dia ohatrany hoe misy ray aman-dreny anankiray nirotsaka dia rehefa avy eo izy tsy nekena ny firotsahany dia arotsaka ny zanany narotsany natolony dia zay resaka fampatokisana eo amin'le mpianaka iny zany zay zavatra zay moa manana fanazavana mazava tsara ny amin'izay fa le izy kosany rehefa manao politika ianao dia aza mieritreritra mihitsiny hoe hanompolina fa hevitra ny arahanao ary anaty antoko politika anankiray mety matoa ianao tafaraka ao dia mety olona mitovy fisainana mitovy toe-tsaina mitovy fanabeazana normal be raha mety misy mpianakavy mpianadapy rahalahy rahavavy ohatra zany eo anatin'io dia ny dikan'izay ve zany hoe rehefa mahazo toerana ny anankiray na mety tokony arosy dia tsy ho apetraka mihitsy ny anankiray tsy izay le izy fa azo atao tsara zany zavatra zany amina fanaovana politika ary tena za tena mitenen'ny olona rehetrarehetra midira fianakaviana ray anatin'ny fanaovana politika dia tsisy mifampatoky akaiky indrindra ohatra ny hoe mpiray-tapo zany tsy mpianakavy fa tsisy an'izany hoe rehefa any ary raha ohatra ianao mieritreritra fa hanao politika dia mahagagana ihany zany nidiran'le olona ao anatin'lay hoe rodoben'ny mpanohitra zany dia nety nieritreretiny hoe ho fanompoana olona anankiray zany no nandehanana niditra atao anatin'le hoe hetsiky ny fotsy zay ve zany nidirany eo dia zako efa nanompo an'ity olona ity tamin'ny hetsiky ny fotsy dia ny zanandray nao lefa dia zany tsy hanompo ny zanantsony fahadosoana be zany ny nandananao tao anatin'ny hetsiky ny fotsy tsy nanompo an'izanizy ianao fa noho ny etaetam-bahoaka raha ny fiarahana nataotao zany dia hoe nahatsapitsika fa nisy vesatra ny anjady tamin'ny vahoaka andao rangatsy eo ekeny ty lalava ty an électoral ty processus électoral ty fa tsy mandeha araka izay tokony izy ty processus électoral ty fa animba ohatra no sarosaron'olona hofidiana fotsiny eto tsika fa andao ho toeriny io andao tsika tsisy anatanteraka fifidianana zay no mifanarahana tao tsy nisy resaka fanompoana olona tao fa za dia gaga raha ohatra milaza ianao fa fanompoana olona indray ny andananao tsy aza manao fiainan-jaza ohatr'izay fa tsy mety efitra nytoanantsika tao nisy processus électoral atao tsy neketsika ary mbola tsy eketsika satria tsy mety hatramin'izao satria tsy niova fa noho ny toedra raha misy tsy maintsy misy ny candidat tsy avelan-jakarery eo izy zay no andanana irotsaka niatrika ny fifidianana amin'izao fa raha hoe le hoe processus électoral nytoerina tamin'ny hetsiky ny fotsy mbola io izy ary tena tsy ekena mihitsy tena zay tena mbola miteny hoe tsy araka ny tokony izy ary voatery manao ezaka ngeda be ivelany tokony ho izy mihitsy ny tena miatrika an'ity fifidianana ity satria tsy mora ny mampanjaka ny fahamarinana zany dia zay zany le zavatra resantsika zao fa tsy misy an'izany hoe manompolo zany fa raha anompolona aloha dia rariny ianao hoe aza manompo an'izanisa raha angaty aza manompolo zany amin'ny politika fa tamin'ny andro taloha zany mantsy dia iverenako ihany le teniko taria-piandohana ary izy mianadahy hoe raha manohitra ny mpanohitra dia inona no azo isokajiana azy resaka tsy fanaran-dalàna sy zavatra tsy lavorary be dehibe tsika ao anatin'ity fanomanana ny fifidianana ity fa mahagaga fa ilay candidat anankiray izay resantsika eto moa zany dia to mandany herintsika kokoa any amin'ny resaka fanakianana ny antokotiako Madagasikara raha milaza izy manohitra ny mpanohitra izy moa ilay mpanohitra resahana ny timma ny resahana ao anatin'izany mba tsy ilazako hoe izany candidat zany anie ka efa tao anatin'ny antoko timma ihany tany aloha tany ary eo zany lasa manontany tena ny mpanara-baovao iady hoe fa nisy inona efa inona ny zavatra nitrangy misy hatra misafotofoto be ao sa ve mety nieritreritra ho atolotra dia tsy natolotra sa inona avy ny antony tsy fantatry ireny rehetra ireny fa mahagaga zany amin'izao fotoana izao dia lasa miresaka hoe hanao ampamoaka tena lara-pameana
marihana ve zany zavatra any ary hitondra ho amin'ilay ady amin'ny fahantrana ve izay efa miatraika eny anaty vilany vahoaka malagasy zany zavatra atao zany tia mantsy tiako resahana kely any le resaka mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe le loyauté zany ao anatin'ilay fanaovana politika mahavariana ihany satria ny antokotiko Madagasikara raha niaraka tao anatin'ireny collectif des candidats reny raha niaraka teo anivon'ny firaisan-kina tadio tsara fa ny collectif zao no mandrotsaka candidat ho ben'ny tanàna ny Tomasina fa tsy nandrotsaka ny Timma fa manohana azy tsy fantatra hoe iza zany le loyal ao anatin'ilay fiazakazahana politika ao anatin'izany ka te antany anao hiada hoe inona zany tena mahatonga an'izay hoe miazakazaka mandany herijika mandany rondoany amin'izay fomba hanenjehana n'ilay efa mijoro anohitra nefa milaza fa ho mpanohitra. Za dia mitodika amin'ny vahoaka foana io misy ohatra zareo vazaha reo hoe tous excuse s'accuse zany moa fa amintsika malagasy ianao miteny misy fiarahana ela ny arahana atao ary ny ela maharay roa fa na izany azany ny tokantrano tsy ahaka zany toetsaina malagasy mihitsy ianao tsy ny filazanao ny fitantarahanao fa ratsy olona io satria izao ny faharatsiny io tsy izay kory no midika fa tsara ianao ary zay mbola teneniko foana amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra aza ny aratsiny olona ny tasehanao fa lany fotoana sy very fotoana fotsiny ianao fa ny fahatsarahanao ampahafantarina ny olona teneno za olona tsara ny aho zao ny hevitro zao ny anina zao ny fahatsarany aza mijery any olona any fa lasa ohatra ny fitondrana am'izao ianao la ny andro mitsikerany mpanohitra fotsiny izy ka ny fitondran'ny tany sy mifanjakana ndray tsy vitany lasa ohatran'izay fotsiny no ataonao raha izany no anananao ary za de mbola miteny ny filazanao ny faratsi'ny olona tsy midika fa tsara ianao fa mety ianao ary ratsy lavitra noho izay fa mba hanafenanao ny faharatsinao de lazainao fa ratsy le olona zay zavatra tena ary za de miteny anareo miteny am'vahoaka aza manaiky indrindra am'izao fotoana akaiky ny fifidianan'izao ho rebireben'ny olona amin'ny hevitra hoe ry ratsy ry mpamitaka ry mpamadika ry zao fa ny foto-kevi-dehibe hijoroana amin'ny fifidianana zao aloha dia ny programanasany zay zany fantaro lay olona hoe nanahoana ny zavatra efa nataony teto amin'ity fireneny ity ny ainana rehetrarehetra sy ny karazany ny oa tsy olona ray no fidinareo ben'ny tanàna ilay olona ray io no ben'ny tanàna fa misy olona marobe manodidina miaraka miasa aminy eo akoatra n'ilay conseiller de ireo le olona manodidina azy ireo tonga de hitanareo miaraka amin'ny propagande eo hoe reto olo reto olona efa nanana traikefa niaraka efa nitondra tao amin'ny fitondrana efa nanany niaraka ohatran'izay zay mantoko politika azy nanana rafitra mihitsiny izy hitantanana n'lay projet de société arosony zany fa tsy hoe hevitra taingana fotsiny avany ampandrina any te za indépendant de zao tsy izay hoa fa tena hevitra irahany rehetrarehetra raha ohatra ka hitanao le ekipa manodidina azy fa tsy mamely zay rariny ianao raha tsy mifidy azy fa raha ohatra hitanao kosa fa le olona manodidina azy efa nanana fitantanana tsara teo amin'ny tany sy ny fanjakana izay ny antony hifidiananao azy satria ireo rehetrarehetra ireo no miaraka aminy izay no fidinao fa ny anarany ihany no tsy maintsy misoratra ao anatin'ny hoe izy ny ben'ny tanàna satria zay ny takiany lalàna fa ny lalàna tsy mitaky hoe izy rery ny afaka miasa eo fa tena ekipa ray manontolo no miara-miasa eo de tsy maintsy zay zany le analizy ary akoatran'izay mila jerenareo tsara koa lay ataontsika hoe conseiller miaraka aminy zany jerevo tsara fa raha olona mamilava eriva no ataon'ny conseiller de mbola hifidy azy tena reo conseillenreo olona fantatrareo mety tsy ray antoko amindreo tsy ray fikambanana aminy fa hitanareo fa samy manana amin'ny maizy azy de izay ny hifidiananareo anazy zay mahasamy hafa azy zay satria ny olona tena mahay mitondra de ny olona mahay mitantana ao anatin'izay fahasamy hafana zay ary mahay mampifangaro an'izay fahasamy hafana zay mampirindra an'izay fahasamy hafana zay ary olona afaka mieno ny hafa hevitra izy zany de zay no mahatonga an'le conseiller hoe atoko hafa sy fikambanana fa miaraka aminy eo mba ary le olona zany rehefa vonina am'izay de vonina izy zany ny aino any etaetany rehetrarehetra satria reo koa manana ny programany koa reo mirotsaka conseiller reo de izay rehetrarehetra zay no atambany hitondrana ny tany sy ny fanjakana eo am'le ben'ny tanàna zany de zay no hijerenana azy fa rehefa izy lay olona misehoseho za manam-pahaizana be zao no hitondrako an'io rery de sy ny anina tsy lasy zay miresaka n'ity resaka vaovao malaza sy resabe ty ry izy menata de mbola hijanona kely ao anatin'izay ihany itsika satria am'izao ora iresantsika zao mandeha zany ny lazaina fa hoe ampamoaka ataon'le candidat anankiray de ity resaka ty moa
niteraka buzz, lasa populaire en ce moment moa zany zay le izy hoe lasa malaza ao anatin'ny tambazotra tserasera ankehitriny a. Ny resaka moa ny secrétaire général ny antokotiko Madagasikara raha ny vahiny tamina fahitalavitra tsy miankina omaly hoe raha ny kisarisary hita dia lasa ray 6 contre 1 zay le sary hita hoe lasa any amin'ny team daholo zany, lasa hoe team indray zany no candidat à battre raha izay ny ilazana azy amin'ny teny frantsay a. Misy koa ao anatin'izay fanehoan-kevitra maro samihafa zay ada no miteny hoe sao demba paikady entina ampandemena ny team le izy a mba ampatanjahana ny antoky eo amin'ny fitondrana na ilay candidat mpanjakana efa nisoratenao candidat mpanjakana zany rehetrarehetra zany a resaka ifanakalozany eo anivon'ny Facebook amin'izao fotoana izao a mety fahitanao an'izay fanehoan-kevitra ataon'ny olona izay. De tena tsara tsy fantatry ny vahoaka mihitsiny fa eo amin'ny atao hoe propagandy de misy ny olona tsy mitady hevitra iay mihitsiny afa-tsy ny hoe ahoana no andavona tanteraka nyo candidat anankiray io. Rehefa hita fa io no mety ho lasa zany hoe mety ho tafavoaka zany am'le izy a dia izay ny antony tena hoe mahatonga an'le izy zany hoe areseny tanteraka mihitsiny zany. De zao zany ny fipetraka le izy a ireo ataontsika hoe candidat tenenareo lasa 6 contre 1 reo a de efa mieritreritra fa hoe ity anankiray ity no mety ho lasa fa andao aloha mahosotomona mba hitovitovy filarana amintsika raha izany no fipetraka le izy. Fa ny tena marina dia izao mbola tsy nirotsaka inge reo olona reo de efa mahafantatra hoe iza no olona mety ho lasa be ny tanàna n'Antananarivo amin'izay atolotra eo. Fa misy kosa ny mbola hoe mitante chance fotsiny zany satria ny antony de nohon'le hoe tenentsika io hoe ny be ny tanàna zany ny olona te hirotsaka conseiller tsy maintsy misy be ny tanàna de izay zavatra zay zany fa misy am'ireo tena mahatsapa mihitsy hoe tena tsy olany be tanàna izy fa mba te hampiditra an'le conseiller fotsiny de izay zavatra zay no ananovana an'le izy. Le izy oa raha vao ohatra hoe resaka hoe fanaratsiana fotsiny zany satria anao raha mieritreritra hoe anentsika olona anankiray de amina fanaratsiana fotsiny tsy tafavoaka mihitsiny zany. Fa ny zavatra tena tokony atao de hoe ny fotoana anaovana ny fahampahafantarana zany an'le projet de société anao na le vinam-piarahamonina zay hitondranao ny tanàna n'Antananarivo hanatsaranao ny fiainan'ny tanàna n'Antananarivo izany a no any fa misy am'ireo candidat reo teneniko anareo a miaino an'lay fantaranasany zany zay teneniny de tena ohatrany hoe olona anao filohan'ny repoblika mihitsy izy nefa misy asa tena hoe tsy asany commune le be ny tanàna le resahany fa de le rangaty inga mantena anao filohan'ny repoblika mihitsy fa tsy ho tafavoaka tsy zay zavatra zay zany tena hitako hoe anina fa ny aha fotsiny teneniko amin'ny olona tsy ny adevitra rehefa hoe be loatra le fanaratsiana dia efa fantatrinareo zany fa tsy olona vonina ny hiatrika an'le fifidianana izy fa andany andro fotsiny amin'ny fanaratsiana eo. Marina fa savoivoy be tokoa zany resaka fanaratsiana etsero zany fa ho antsika rehetra zay everiko fa mpanohana ary maro be no manohana ny candidat tojo Ravalomanana larana fahaefatra de teteny aho hoe mila mavitrika isika ny amin'ny fifidianany lay latsabato ataontsika no hanova ny tantara fa zay resabe sy fanaratsiana sy ny rehetrarehetra tsy any loatra ny amana ny olon'ny firenena ka eto zany a de te hanentana hoe raha tsy ataontsika mahery vaika sy mavesa-danja tsara miezinezina ny fandresena de mbola hita hirika ihany ny mpanaratsy ny mpanao alabato maro samihafa ka eo no mila mahamalina tsara tsika ary tena andraisantsika zay andraikitra manandrify fa tsy ho variana amina indraindray koa izy mianadady karazana diversion miriviliana sain'ny olona tsy fantoka an'le fifidianana daholo zao rehetrarehetra zao ka everiko fa solavo ay amindra sokenda hitsako ny vahoaka n'Antananarivo ny vahoaka malagasy rehetra ka handinika tsara zay tokony ho fidiny ao anatin'ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ity fa lasalasa ihany ny fotoana ankasitrahana feno iada ny vahiny tetindray tamin'izao alina izao. Ya de misaotra besaka amin'ny fanasana moa za tonga foana rehefa anina fa ny tiako amafisina fotsiny de zao ny ampamoaka de filazana ny marina ohatrany ohatra hoe nakaiza le volamenan'ny vadikavy aiza ny volamenan'ny harem-pirenentsika anakare ahoana ny fipetraka le sokatra tare ny filazana ny marina ohatran'izany a dia tsy zany akory no olana resahantsika fa ny filazana hoe niarak'izay de zao no nataony ihany na niarak'izay zany kosa tena fiainanjaza ka raha izay le nana iresahany ampamoaka tena otsaka hoe tsy mety zany tena fiainanjaza kely zany tsy tokony ho zarina an'izany eto amin'ny tany sy ny fanjakana
manao veno mahafinaritra anareo ary de mbola manentana ihany amin'ny vahoaka nareo rehetrarehetra voasoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana tongava mifidy fa tena ilaina no hoe marobe ny mpifidy tamin'ity io ny hevitry ny vahoaka ahoana nitondrana nyity tany sy fanjakana ity fahavonona ny vahoaka andray andraikitra eo amin'ny rafitra politika eo amin'ny tany sy ny fanjakana ny tany republikana zany de natao an'izay mihitsy hoe mandray anjara amin'ny fifidianana daholo ny olona tsirairay de izay no atao zany ny tenin'ny antso ataoko zay tongava mifidy rehefa voasoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana ianao na anao vaty fotsy ara ho atongava mifidy fa nisy ampifidy tonga ny jerena ny taux de participation tena ilaina ngezabe mihitsy indrindraindrindra moa zany fa hoe ny fandaniana n'ilay candidat de manao veloma mahafinaritra anareo tafiditra tanteraka ao anatin'ny atao hoe ambiance anaty fampelezan-kevitra moa isika Clémence Rariny ary rariny de rariny raha safidiana mihitsy ireo vahiny izay asaina mba hitondra ny hoe manahoana ny akony avy any anaty vahoaka rehetra any, ny pikatroka satria ny pikatroka anivony antokotiko Madagasikara manokana de tena tsy mitsahatra mihitsy isaky ny boribory-tany fa tsy mba mitoerana iray tena hoe mitety an'ireo toerana rehetra mampahafantatra ny fandarana azy araka ny resantsika teo izay atolotra ity candidat larana faefatra Tojo Ravalomanity. Araka izany dia vahintsika faharoa amin'izao alina izao Ramatoa Celestine izay ao anatin'ny vehivavy tena mafana fo ary tena hoe manana ny heviny sy izay hijoroany tokoa ao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany. Miarabanao izay sady tonga sao tao anaty fandarana Sailasy izao. Tifaly miarabanareo Clémence, Madame Lily. Ie, dia mahafinaritra satria tonga eto aminareo androany mba ilazalaza ny zavatra misy rehetrarehetra izay mba hitako satria za efa tamin'ny 2002 no efa timo hatramin'izao mbola tsy mitsahatra ihany aho mbola manohina dia efa anto tsara dia mbola tsy mety mihitsy tsy mety ny saiko fa mbola mandeha miezaka mandeha ny ery dia mandeha tamin'ny talata teny lety fiarahana fanokafana teny Behoririka dia tamin'ny moa le niaraka tamin'ny zoma tamin'ny larobia le tamin'ny larobia teny an'iny teny Ivandry dia maly antsy tsy afaka nandeha satria tena ohatrany tena lavitra loatra le tany an'ina moa tany Androndra dia tsy afaka raha pitson-dray zao dia efa mandeha za mandeha foana tsy mitsahatra mihitsy satria zao no tena anoanako zao le izy hitako tena nisy tombontsoa ary betsaka ny tombontsoa nameny dada Ravalomanana anay fa iny tamin'ny mbola kely mbola nadinika ny zanako tamin'izany fotoana tamin'ny 2002 zany mbola nadinika ny zanako fa tena nafinaritra nahafatrapo anahy mihitsiny ary tena afapo tamin'ny zavatra nataony dia hatramin'izao dia mbola tsy mitsahatra na efa lehibe ary ny zanako dia mbola tsy mitsahatra satria matoa zany nisy tombontsoa betsaka no azoko taminazy dia tsy maintsy tohizako zany zavatra zany satria zava-dehibe tokoa zany hoe fambeazana nomeny olona ny tena dia mahafinaritra anahy zany dia zao mbola Tojo indray moa zao ny zanany indray moa zao nefa mandimby anazy dia nataon'ny dadany tsy maintsy ho ataon'ny zanany dia mahafinaritra zany dia makafika dia mbola manentana ny olona zay mba hitovy saina amiko satria zava-dehibe loatra ny raha nentin'ny dada moa dada fa za tsy teny hoe Ravalomanana fa dada no efa mahazatra anahy dia dada no mahazatra anahy dia izay ihany no teneniko satria mba manentana ny olona zany amin'izao fotoana fananaovana izao mba hiaraka mba tsy ravoravo tanana fa tena hoe hifotona tsara ny saina mam-panahy mba hiaraka amin'ny Tojo zanaky dada Tojo Ravalomanana zanaky dada Ravalomanana dia ireo ny arahana fa mba tsy vilivily hoatsy tsy horebireben'ny olona amin'ny hoe zao menakely koveta sy vola-kely ery dia andeha aty andeha ary aleo tsy manam-bola fa hoentina hiatrika ekehana ndreo farasy dimbinao ireo zanaka kelinao fa raha vao vola-kely 5 no andravanao ny 5 taona dia mahantry ianao mahantry mandrakizay zay ary zany fitiava-tanindrazana ny anatinao zany rehefa tsy ananana ny tanora-ankehitriny intsony satria le toe-tsaina mihitsy no efa potsika araky ny tenintsika teo hoe ny koveta ny 5 arivo ny vary indray mandoatra
zany manimba ny olona ka ohatra mivaingana zay tena everiko tokony ho filamatra alainy tanora rehetra tahaka mihitsy anjahatra ataonao zany Ramatoa Celestine. Saika an-tany ihany aho mantsy hoe inona ny tsy ambaratelon'le faharetana hoe nanomboka rosoraivo hatramin'izao efa azoko ihany le valiteny dia aloha miako ny Clémence ampanontaniana manaraka. Ekonomia lova fotoana mihitsy ny rehetrarehetra fa zazatra mafana foa tena mafana foa hitany akazomanga rehetrarehetra eo zany hoe mafana fo zany iny tena veo avy efa antitra anio mbola milositra dia hitona zay. Ary tsy diso mihitsy ny candidat Tojo Ravalomanana namana Lily Rafaralahy raha niteny izy hoe ny vehivavy manana andraikitra amin'ny fanitanana ny ao an-tokantrano, amin'ny fanitanana ny fiarahamonina satria isika vehivavy tena mahafantatra ary ianao marim-pianakaviana nahatsapa tsara n'izany soa azo tamin'ny président Ravalomanana zany. Ary androany izahay sy namana Lily Rafaralahy nidina niaraka tamin'ny député Rinda Randriamasinoro teny amin'ny Vokotany Akazotoa Nosy Mahavelona dia nanetana mihitsy ny amin'ny hoe hafa mihitsy zany tamin'ny andron'ny président Ravalomanana zany ary ianao nanamafy azy teo hoe io zanany Tojo Ravalomanana dia araka ny tenen'ny président Ravalomanana zay hoe zanaky nefa mamokotraka tsy matahotra ny angoroditsy. Fa rarotina ihany koa no fisinao eto nama Ramatoa Celestine satria fantatra zao omaly zahay raha niaraka tamin'ny candidat Tojo Ravalomanana tany amin'ny 2e arrondissement dia maro no nitaraina renim-pianakaviana ary mahagaga fa ny renim-pianakaviana zay fantatra fa tim no tena hiarany ity tranga ity na le tranga dia hoe misy le fanampian'ny fidy izay fantatritsika tsara fa amin'izao fotoana izao no mandeha ny fikarakarana ny famoahana n'izany vola avy amin'ny fidy zany raha tsy diso atao hoe 10 alina sy 3 hetsy ariary le vola dia nefany zay fantatra fa vehivavy tim dia mitaraina fa hoe fananiana dinganina tsy omena an'izany resaka fanampiana izany ary lasa mahateny mihitsy raha moa ireo renim-pianakaviana hoe lasa atao fitaovana politika ilay fanampiana avy amin'ny fidy ka tokony hisintonana lakilosy mikasika an'izay. Ianao manokana Ramatoa Celestine dia isan'ny manana olana amin'izay araka ny zavatra fampiresantsika manahoana marina moa zay tranga izay. Zao ny amin'iny dia zao 3 andro mifanesy dia mba nisoratana an'ilay anarako dia rehefa vita ilay 3 andro mifanesy dia misy an'ilay hoe ahitsany dia anisan'ilay voasivana azy zany hatramin'izao tsika amin'ny teny zao tsy izy tsony azy zany efa tsy eo anatin'ny tsotrany dia nifany mahagaga nifany dia zao raha tena hoe tena hoe mandinika zany le mpikarakara an'ilay zavatra ny olona lehibe na dia atao hoe tsosovanina raha angamba tonga dia fantatra hoe rehefa mihoatra ny 80 taona zany efa tena efa antitra satria za zao efa 20 taona 80 taona dia tokony mba hoe tsy ho anisan'le hoe sovanina zany tsotra angamba raha mifandinehako rery manokana dia tokony tsy ho anisan'le hoe sovanina zany tsotra angamba fa satria manko ny hitanao raisinao numéro ana kara-panondro raisinao numéro ana telefona fantatrao mazava tsara eo daholo daholo le izy dia tokony anisan'le tsy voasivana azy zany kanefa dia hoe voasivana tsy za rery akory no voasino amin'izay fa maromaro mihitsy ary maromaro zay no miteny hoe nanahoana ny anareo za ngah aho e maromaro mihitsy fa tsy hoe za rery akory dia nifany dia izao indray dia misy indray le mahazo hoe mahazo le olona nifany hatramin'izao mbola tsy voaray mbola tsy ny ampelantanana le vola nisy hividy pisopiso dia nikoropaka be daholo le olona nitady vola ny samborina mpampisambory kely aloha fa hividy piso fa ohatran'izao sy ohatran'izao nampalahelo mihitsy dia lasa nisambotra volan'olona vidiana ary le piso dia miandry kely amin'izao indray vao mivoaka le vola misy miandry kely amin'izao zay vao mivoaka le vola ngamba raha azo ngamba raha ohatra ka hoe mety hoe voaray soma tsara le izy raha vo azo izy tsy fantatro aloha dia mety ho tapitra le vola trosan'olona satria hitelo moa so inefatra nandeha zay dia hoe ho azo le vola efa anina fa efa miandry kely alarobia na alakamisy na zoma eo dia ho azo le vola mandraky tiany androandroany mbola tsy hitsisy jisika zao miteny zao fa samborona fotsiny zany le volan'olona dia tsy nifa le arikatra tsy hita mampalahelo nge zany reto e tena mampalahelo fa le langialangy sy le fita fitondrany reto mihitsy no atsarotsika Madame Celestine tena langialangy amin'izao ady ataontsika atao anaty nifany akana numéro ana kara-panondro foana le olona akana numéro ana kara-panondro foana le olona nifa dia tsy hitany le zavatra omeny tsy isy dia maninona ary le olona natao an'izany
Sika moa zany amin'ny alalan'ny fifidianana no ahafahantsika manovy ary mahafinaritra any na reto hoe tena mafana fo ao anatin'izany fanohanana ny antokotiko Madagasikara sy miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana ka efa fohy sady moa ny fotoanantsika na matozy lesiteny satria ny tena mba tiako ianao raha anentana ny vehivavy rehetrarehetra satria misy an'io fiaonana ataoko hoe fiaonam-be antsika rehetra io raha ampitso ery amin'ny tany mena be Ankorondrano moa zany ilazana ny toerana io dia ohatrany tena tiako ianao mihitsy no manentana ny vehivavy renim-pianakaviana niza mihitsy amin'izany hoentsika amaranana an'izao resaka izao. Dia zao no entiko amaranana ny teniko satria ny andro efa mandroso alina iray ihany moa zao dia zao no teny apetrako amin'ny vehivavy rehetra renim-pianakaviana izay mahafantatra tsara ny toetrany ao anatin'ny tokantrano satria ny renim-pianakaviana manko ny mavesatra mitondra zavatra mavesatra indrindra dia zao mba afatra apetrako hoe raha ohatra ka mbola manana hery ianao ka manana tanjaka mandana mifidy dia mahaiza mifidy satria tsy amidy ny fitiavanao, tsy amidy vola ny fitiavanao ka raha izahako no mifidy asa angafa toko hoe fa maromaro ihany ngamba zay teo zay nefany hatramin'izao tsy hita zay mangirana fa laza-tsao fotsiny hoe anao an'izao anao an'izao nefany tsy hita zay zava-bita eo ka tsy aleo hoe mba miva kely fanovahana indray zao no tadiavina fanovahana ny tadiavina satria efa maro zay anao an'izao hoe makary ohatrany tsy haiko moa fa za ohatra ny tsotsotra ihany le fomba fiteniko fa mandalina anazy dia mandalina anazy satria mba amiangavy an-tranandroa rereo olona samy mba misaina sy mieritreritra tsara fa diranoana mahazo antsika vehivavy mijaly fiainana tokantrano ka dia tario ny ankizy, tario ny zanaka, tario ny havana ny manodidina anao rehetrarehetra mba hifidy any tojo ravalomanana tsy miala amin'ny tojo sika fa efa tamin'ny 2000 teo zao tenako nijoro manatrika manoloana anareo zao mifidy an'ny dada Ravalomanana mbola tonga keo tia ny zana mbola mahafa-po indray dia izy zany no fafinaretany satria mamifanovana izy anao fanovana be dia be tsy kely fa tena betsaka mihitsy no atsika zay no teneniko mety sa tsy mety safidy tsy hanenenana zany ianao no fidiananao an'ny président Ravalomanana tamin'izany dia ankehitriny indray dia io tojo mbola tojo hitondra fanantenana ho antsika eto amin'ny tanàna Antananarivo. Misaotra betsaka anao Ramatoa Celestine dia manantena ny mbola iona aminao amin'ny eny Kianja indray zazy mety foana tany tany lavitra tany arana andeko maika fa eo akaiky eo zay raha isika ny vahintsika fatelo sady farany amin'ny tialina ity atao hoe vahiny tompotrano ihany satria candidat mpanolo-tsaina miara-dalana amin'ny candidat Tojo Ravalomanana raha lisitra miaraka amin'ny tenako sy ny namana Lidira Faralahy dia tsy iza fa Herzo Anthony tanora dia tanora voaeritreriny tokoa misehatra ao anatin'izany napakevitra hisehatra ao anatin'izany tontolo politika izany miarabanao Herzo Anthony. Miarahaba namana Clémence, miarahaba namana Lily ary miarahaba antsika rehetrarehetra any tokantrano any manaraka ity fanandarana ity androany. Nanaitra moa nahita ny Herzo Anthony tao anaty lisitry ny mpanolo-tsaina tsara ho marihana ao antsika ny tokantrano any fa Herzo Anthony no zanjiny indrindra ao anatin'ny lisitry ny mpanolo-tsaina atolotry ny antokotiko Madagasikara amin'ity firotsahako fidiana ho ben'ny tanàna ity ary zay indrindra Herzo no anomboako ny fanontaniako hoe tena akavitsiana mba tsy ilazako hoe tsy misy mihitsy ny tanora tonga saina ary indrindra zao aza mandresy lahatra ny tanora mba ho tonga saina andeha hifidy efa sarotra maika fa hoe tanora eritreriny anatin'ny taonana ohatrao manana conviction lalina tena efa misehatra sy mirotsaka ho fidiana mirotsaka ao anatin'ilay sehatra politika mba sy tantaraina fo hoe inona ny antony mahatonga an'izany. Ny antony nahatonga an'izany zany taloha zany raha ny tantara dia tany Etsuy zany taloha tany faritra avaratra tany dia ny ray aman-dreniko efa tao anatin'ny antokotiko Madagasikara efa tamin'ny 2002 fa zay zany tao an-tokantrano efa voataiza zany anaraka ny raharaham-pirenena foana sy anaraka ny toetra raharaham-pirenena ary io ary amin'ny andro hariva tsy maintsy forcer ny ray aman-dreny hijery vaovao foana satria mba amin'izay zany ianao mba tsy ho tompotrano io amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena dia rehefa iny moa rehefa nandeha ny fotoana nanala baka tany Etsuy ihany
de niakatra taty Antananarivo nanohy fianarana de faly aho tena faly aho ankehitriny satria vitsy de vitsy tokoa araka ny teninareo teo ny tanora toanay mahazo sehatra amin'ny tontolo politika tahaka izao. Na hery zony mety hoe mahatonga ny tanora tsy misehatra ao anatin'le tontolo politika raha ny fijerinao azy ahoana no ahafahana manova an'izay ary inona no mazava-dehibe ho anao zany hoe tanora mandray andraikitra indrindra ty amin'ny sehatry ny politika izay? Ny antony voalohany ny antony fahitako angambany ny antony mahatonga ny tanora misalasala miditra amin'ilay resaka politika. Betsaka amin'ny tanora no tsy mahatoky zany, tsy manana fahatokisana tsara amin'ilay mpitarika politika zany, amin'ilay mpitarika politika eto amintsika. Zay zany no anisan'ny zavatra voalohany tena fahitako hoe mahatonga ny tanora tsy miroso amin'izay resaka sehatra politika zay. Ary eo ihany koa betsaka ny tanora amin'izao vao hoe resaka politika zany de hoe zay eo ihany ny eo zay ataony teo aloha ihany no ataony tao aoriana. Eto zany de teny amintsika tanora za de anisan'ny vavolombelona. Tena mbola kely tamin'ireny taona 2009 reny telo amby roapolo taona zao. Tamin'ny 2009 tena mbola kely tamin'ireny. Fa tamin'ny mbola tamin'ny fahakely koa nahatsapa tamin'ny fitondran'ny filoha Marc-Ravalomanana fa tena nanambola ny vahoaka, tsy nijaly ny vahoaka ary nanana ny ampy ny vahoaka. Eto zany de vonona indray ny zanan'lahy fahatelo moa zany zanany fahatelo. Vonona indray hitondra fanovana ho antsika eto Antananarivo koa manentana antsika vahoaka isaina tsara amin'ity fifidianana indray mitoraka ity. Fa ireo candidat rehetrarehetra eo de samy ilaza ny havita daholo ireo. Fa ny fanovana sy ny fanantenana ho antsika eto arivo dia Tojo Ravalomanana ihany. Resaka ianao Herzou hoe Tojo Ravalomanana zanaka fahatelon'ny filoha Marc Ravalomanana fa te hanontany ianao tanora. Ny tena olana zany zao dia ilay fahavitsin'ny tanora nandray andraikitra hatramin'izay antony mampiena be ny salam-pahavitriana any amin'ny fifidianana ary heveriko fa hanova zavatra be dia be ny fananana tanora ankehitriny na tanora candidat mpanolontsaina na itojo izay tanora dia tanora candidat ho ben'ny tanàna fa indrindra ilay tanora rehetra izay tokony hiazakazaka amin'izay ary indray andraikitra hifidy te-hiteny ianao hoe azonao zarena ve sady amara-pananantsika andresaka hoe inona no tombony amin'ny fananantsika candidat tanora toa ny Tojo ary ny fanentanana ny tanora hiroso amin'izay andeha hifidy izay mba hialana amin'ilay fahazarana hoe izay tsy mahakasika anay zany sy ny sisa. Tombony lehibe ho antsika tanora zany ny fananana candidat tanora toa antsika izay tsy iza fa Tojo Ravalomanana. Tena tombony lehibe ho antsika satria ny tanora ihany tena mahafantatra ny olona ny tanora. Izy ihany no mahalala ny tena mahafantatra ny izay marary azy. Ary afaka hifarimbona sy hifanome tanana amin'izay zavatra rehetrarehetra ilain'ny tanora. Ny candidat antsika Tojo Ravalomanana dia vonona hitondra anjara boriky manokana ho antsika tanora na eo amin'ny resaka fampiofanana antsika arak'asa amin'ny resaka fanabeazana, amin'ny resaka fialamboly. Misy fanaovana foto-drafitrasa, kanja isan-karazany ary anokatra ihany koa izy toeram-piofanana ho antsika tanora. Zay zany ao anatin'ny programan'asany. Programan'asany izay tsy inona fa ny mapy communal izay Madagasikara-Perinasa mitovitovy tamin'ny Madagasikara-Perinasa tamin'ny andron'ny filoha Marc-Ravalomanana no entintsika indray zany hitondra an'ilay fanovana eto arivo. Raha mitady candidat ianao amahazany olan'izany dia aty amin'ny Tojo Ravalomanana izay mitondra ny laharana fahaefatra. Eto dia tonga dia manentana antsika rapitso zany misy an'ilay fihaonana eny Tanimenabe eny Akorondrano. Manentana antsika indrindra isika tanora
Sitrana be dia be ery zo tamin'izay fanentanana ny tanora zay everiko angamba fa raha misy ny afaka miteny amin'ny tanora dia ny tanora mitovy amin'ny tanora ihany tombony be ny nahafahantsika tamin'ity alina ity sady nanasa ny atao hoe mpikatroka anisan'ny zokiny indrindra teo amin'ny antoko ity moa tamin'ny alalan'ny vehivavy ny zandry indrindra atao amin'ny kandida mpanolontsaina dia everiko fa tsy nandiso fanantenana anao fa nafinaritra ny fiarana tamin'ity androany ity amafisiko ilay fanentanana melohan'ny hanomezako ny Clémence Rarinirinina ny fitenenana dia ny hoe raha ampitso manomboka amin'ny roa ora moa zany no fotoana ifanomezana eny amin'ny tany mena be ankoron-drano ho antsika rehetrarehetra izay vona ifanohana amin'ny kandida Tojo Ravalomanana larana fahaefatra eto zany dia tsy hoe fanasana ny antokotiko Madagasikara izy ity fa na iza ianao na olon-tsotra na fikambanana na inona tapa-kevitra sy resy lahatra fa mila fanovana ary tena afaka hitondra zany fanovana zany ny kandida Tojo Ravalomanana dia tena asaina ampitiavana ianao ho avy any amin'izany fotoana izany. Misy moa ny mpanakanto izay hanafana ny fotoana ihany koa mazava loatra fa tsy ho amin'ny roa izy ireo voandray anjara fa alohan'ny fotoana dia efa izy amin'ny fanentanana samihafa izany marina ny tenin'ny ery zo teo hoe any isika mba sady miala voly no mianatra manomboka mandray andraikitra tokoa amin'izany fanovana ho an'ny firenena izany. Izay ny fanentanako fa andeha homeko ny Clémence Rarinirinina ny fitenenana. Teny fohy fotsiny angamba no entiko mamarana azy namana lira faralahy dia tsy inona fa hoe misy namantsika any amin'ny deuxième arrondissement mangataka kopatanana dia tsy iza fa madame Simone isaorana daholo isika satria ao anatin'ity fiatrehana fampielezan-kevitra ity dia miara-mientana tokoa isika any amin'ny boriboritany misy isika mandeha samy rery miaraka amin'ny mpanolontsaina, misy isika mandeha miaraka amin'ny mpanolontsaina sy ny solombavam-bahoaka, misy isika mandeha miaraka amin'ny président Ravalomanana, misy isika mandeha miaraka amin'ny candidat Tojo Ravalomanana. Zany rehetra zany miara-miasa ao amin'ny fahazahoana fahombiazana ao anatin'ity fampielezan-kevitra ity isaorana ankasitrahana omena courage daholo isika rehetrarehetra ao anatin'izay ka dia ny fandresena no tanjona ao anatin'izay ka dia mametraka ny mandram-peona ho amin'ny talata indray izahay mirahavavy makasitraka tompoko.